La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Nodimandry androany ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka ho fanomezam-boninahitra azy andro fisaona-pirenena rampitso ho ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara eny amin'ny fasan'ny mahery fo eny Mozole no anaterana ny vata mangatsikany. Manoloana ny fahalasan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka maro ny fanehoan-kevitra nivoaka androany manerana ny Madagasikara ho hitanao ho anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa ireo tsara ho fantatra momba azy. Ny andin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia zava-misy teny amin'ny hôpitaly Soavinandriana tamin'ny ity androany ity. Lalonana ara-miaramila sy ny fanompom-pivavahana tao amin'ny chapelle militaire noho ny falasan'ny filoha teo alohan'ny amiral Didier Ratsiraka no tanterina aminao anatin'ity sary tsy akiteniteny ity arahoary. Fantatray tokoa tompoko lahy sy tompoko vavy ny fitiavanareo.
lavy ny andrarezina fomba fitenitsika malagasy zay dia mivondrona etontsika mianakavy mitrotro-ambavaka ny fanahy mba homen'Andriamanitra azy ny fialan-tsasatra mandrakizay ary ankoatr'izay dia mitondra-bavaka ny firenena isika satria olo firenena izy ary ny ran'Andriamanitra nanatanteraka adidy sy andraikitra goavana teto amin'ity firenentsika ity raha misy ny olona nitondra ny firenena naharitra dia izy. Ny Kolo TV FM dia mirary fihainoana feno ho an'ny fianakaviana ny antoko Arema sy ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ho fanomezam-boninahitra ny filoha teo aloha amiraly Didier Ratsiraka any fisaonam-pirenena Rampitso ho ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara eny amin'ny fasan'ny mahery fo eny Mozole no anateran'ny vata mangatsiaka ny arahoary ny izay kabary ny filoham-pirenena izay. Ry malagasy namako avako manerana ny nosy amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesako ny vahoaka malagasy iray manontolo ny falasan'ny amiraly Didier Ratsiraka filoham-pirenena teo aloha androany alahady fa 7 ny volana martsa 2021 tamin'ny 9 sasany maraina. Nandao atsika izy ary very olomanga ny firenena. Tsy zoviana amintsika rehetra na tanora na zokiolona izany amiraly Didier Ratsiraka izany. Nitondra ny firenena nandritra ny taona maro izy, mpitarika namiratra teo amin'ny sehatry ny politika. Ministry ny raraham-bahiny tamin'ny fitondrana nentin'ny Jeneraly Ramanantsoa izy ary ministra tanora indrindra tamin'izany fotoana izany. Lehilahy navitrika sy toteny. Nampamiratra sy nideran'ny malagasy azy ny nanavozany ny accord de coopération teo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa tamin'ny taona 17 sy 700. Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ny 13 taona nanomboka tamin'ny taona 17 sy 700 izy. Manamboninahitra ambony indrindra teo anivon'ny folo alin-da malagasy ny amiraly Didier Ratsiraka. Nanandratra avo ny sotoavina sy ny mamalagasy izy fony ny filoham-pirenena. Nanakoako teto amin'ny Oceana Indiana, tany Afrika ary maneran-tany mihitsy nilaza ny ara-nitatsainy sy ny fahaizany. Izy no nanafaka ny Madagasikara tao anatin'ny zone franc. Na inona fironana ara-politika sy tsy vitovikevitra taminy dia samy manaiky ny rehetra fa nisy ary maro ny zavatra vitany teto amin'ny firenena. Amma manamboninahitra ambony indrindra azy teto amin'ny folo alin-da malagasy dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana sy ny fianakaviany fa omena azy ny asina sy ny voninahitra mendrika azy ka ho asitrika eny amin'ny fasan'ny mahery fo na mozole eny Ambohitsaina ny amiraly Didier Ratsiraka. Izy raha tao ihany koa no any tokana amiraly mitondra ny kintana 5 teo amin'ny tafika na ny folo alin-da malagasy. Noho izany dia ataontsika ho andro fisaonam-pirenena Rampitso fa 20 ny volana martsa ho fanomezam-boninahitra farany azy. Ny lanonana fanaovana veloma farany azy dia ho atao eny amin'ny cour d'honneur ny lapa-panjakana ny Avoloa izay tsara ny manamarika fa lapa natsangan'ny tombokilahy ny lapa eny Avoloa. Koa Rampitso aza fa 20 ny volana martsa amin'ny 2 ora folakandro no anatotosana izany lanonana fanaovana veloma farany azy izany. Ary ho arahana
mivatana amin'ny télévision nationaly izany. Ao arinany izay dia iainga izotra any amin'ny mausolée eny Amboditsaina ny razana. Ny lalana amin'izany dia miainga eo Iavoloha, mamakivaky any bypassy, miditra any Mandroseza, mandalo any Ambanidia, mamakivaky an'iny Ankraoatra iny ary dia miakatra makeny Amboditsaina. Koa eny an-dalana ao anatin'ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana no anaovana ny kopatanana sy fanaovana veloma farany azy amin'izany. Folaka andry ny ankinana ny fianakaviana, very ray aman-dreny ny firenena, koa miondrika ampanajana sy ampitiavana eo anatrehan'ny filoha Didier Ratsiraka, ny malagasy iray manontolo ary miombina alahelo amin'ny fianakaviana indrindra ny vady aman-janany. Mampahery an'izy ireo ary indrindra mirary fahasalamana ihany koa ho an'ny ramatoa Céline Ratsiraka vadina velany, koa amin'ny anarany malagasy tsy vaky volo sy ny fitondram-panjakana ary amin'ny anarana mivady manokana noa anolorako fiara-miory sy afankahirezana ny fianakaviany. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne iomba ny fanahany, iaraka ivavaka ho azy isika, ary indrindra Andriamanitra ihany koa noa amafy ny ranomaso sy ampitony ny alahelo eo amin'ny fianakaviana amin'izao fisarahana toy izao. Masina tanindrazana, misaotra tompokilà, mankasitraka tompoko-vavy. Hoarana ao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny tantara ampiainan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka famelohan'izay moa dia taorian'ny kabary nataon'ny filoha dia nivoaka ny didim-pitondrana ao amin'ny fisaonana nasionaly rampitso amin'ny voalohany amin'izany ambara fa amin'ny fisaonana nasionaly ny andron'ny 7 Martsa 2024 manerana ny Madagasikara. Andininy faharoa mandritra io andro eo dia misaona amin'ny sainam-pirenena voarara ireo fety sy lanonana rehetra ary mikatona avokoa ireo toerana fivarotana zava-pisotro. Andininy fahatelo miatra avy hatrany ity didim-pitondrana ity aorianany famoahana azy amin'ny radio na télévision sy ny gazety an-tsoratra. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy fa Andriamatoa Ra Daniel Saint Vincent izay mpikambana eo anivon'ny Antoko Arema ary efa mpanolotsaina ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ihany koa. Miralaza iny mandray vahintsika amin'ny ity androany ity miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenina. Ra Daniel Saint Vincent mpanolotsainy ny filoha Didier Ratsiraka teo aloha mpiara-dia tamin'izany filoha Didier Ratsiraka zany no vahintsika ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Miarabanao tonga soamantsara ato anatin'ity fampahalalam-baovao ny Kolo TV ity. Fanontaniako voalohany nga manapetraka aminao amin'izao nalasany ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka izao, inona nanamarika anao, inona nanamarika an'izany filoha Ratsiraka zany indrindra fa teo amin'ny fiara-miasa nisy teo aminareo? Voalohany indrindra dia miarahaba ny mpijery ny fahitalavitra Kolo TV ary koa miara-miondrika amin'ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra reo mpiara-mitantana, indrindra reo mpiara-pitolona ary ny mpiara-dita amin'ny Didier Ratsiraka izay tsy vidia tsy havahana amin'izao fahalasana izao. Inona hoe ianao nanamarika ny fiarahana tamin'ny Didier Ratsiraka tamin'ny taona 1770 nahalalako azy voalohany raha tsy indra tafaradia teny ambony fiaramanidina zahay ministre ny affaires étrangères izy tamin'izay izaho mbola nianatra ary avy eo no niverina taty Tanindrazana tamin'ny taona 1770 dia niara-niasa taminy. Ny andraikitra ny sahanana tamin'izany dia maro na tamin'ny fitantanana ny orinasam-panjakana natao amin'ny gouvernemanta ary indrindra tao amin'ny Antoko Arema izay mbola mahampikambana ahy ao amin'ny comité des sages amin'izao fotoana izao. Inona ho ianao no manamarika ny fiarahana miasa amin'ny filoha Didier Ratsiraka? Zavatra ambara voalohany dia zavatra anankitelo. Voalohany dia ny fitiavana ny tanindrazana. Ny tanindrazana dia masina amin'ny filoha Didier Ratsiraka ka tsy azo vazovaziana ary tsy azo anaovana raina azo. Faharoa, ny fanapahan-kevitra rehetra izay zavatra raisina dia voadinidinika ary fandiniana fa rehefa tapaka ny hevitra dia tsy maintsy fitana hatramin'ny faran'izay. Dia ny fahatelo farany
dia tsy fivadiana amin'ny teny natao fa kosa rehefa teny voalaza dia masina zay ka tsy azo avadika na amin'ny vahoaka izany na mpiara-masa ary indrindraindrindra amin'ny ankonana akaiky azy zay zavatra telo zay no azoko ambara aminao raha fitinina foy ny momba ny fiarahako miasa tamin'ny filohajaina Didier Ratsiraka. Mety ohatranao kosa mety hoe fandraisana fanapahan-kevitra teo amin'ny fitantanan'ny firenena zany indrindra fa ny fifandraisana teo amin'ireo firenenkafa tany ivelany inona nanamarika an'izany filoha Didier Ratsiraka zany tamin'ny tontolon'ny ara-politika. Raha ny fandraisana fanapahan-kevitra dia zavatra telo no raisina. Voalohany ahoana ny zavatra misy eran-tany contexte géopolitique. Faharoa ahoana fipetraky ny eto Madagasikara amin'ny lafin'ny politika. Fahatelo inona ny tombontsoa voalohany ho an'ny vahoaka malagasy amin'izay zavatra tokony atao. Raha raisika ohatra ianao raha nanao ny fandraisana fananam-panjakana ny orinasa tamin'ny taona 2070 sy 1970 dia tao anatin'ny contexte géopolitique international zany satria vao nivoaka isika tamin'ny 1968-70 tamin'le crise hoe ny vaty ny socialisme no zay no firehekevitra hoe tena tokony hitondrana ny tany sy ny firenena tsy teto Madagasikara iny fa tany velany dia zava-nisy teto tanindrazana koa dia nanahoana rehefa tonga tao amin'ny fitondrana filoha Didier Ratsiraka zay fantatsika fa niova ny accord de coopération zay nyrevisena niaraka tamin'ny frantsay tamin'ny 7 dia zavatra maromaro ny olona tsy dia nanaiky an'izany dia misy tokoa sarotra ny fehezana raha tsy niraisy ny fanjakana tanana zay ny atony anankiray dia ny atony faharoa ny araka ny lazaiko teo noho ny fitiavan'ny tanindrazana dia eo ny hoe aleo mena ny malagasy tanteraka ny fitantanana raha eto Madagasikara zany hoe izy vao tonga tao fitondrana dia niezaka ny antso zay hoe rivelona ambarako amin'izany zay ressources humaines na amin'ny lafin'ny ara-politique zany na amin'ny lafin'ny fahalalana dia niara-niasa taminy. Dia fanapahan-kevitra manao efa mandinika voadinika zay zavatra anankitelo zay géopolitique ny zavatra misy etanterana ahoana ny zavatra takin'ny fiainam-bahoaka dia eo nanapahana fanapahan-kevitra miara miresaka miara mifanakalo hevitra amin'ny mpanolotsaina azy amin'ny ministre amin'ny gouvernemanta fa rehefa tapaka kosa ny fanapahan-kevitra diny dia samy manana ny andraikitra amin'ny tantanana dia samy mamita ny anjarany zay angamba ny zavatra azoko ambara aminao raha mila ohatra moa dia azoko mena ohatra vitsivitsy amin'izany zay mba zavatra fantatro tamin'ny fiarahana tamin'ny filoha Didier Ratsiraka. Indroa ny filoha Didier Ratsiraka no filohan'ny Repoblika ny Madagasikara inona mety hoe fomba niavaka ny tantanan'izany filoha Didier Ratsiraka zany zavatra nisongadina tao anatin'ireo fotoana anankiroa zay no tantanany tany Repoblika ny Madagasikara ireo. Fotoana anankiroa ianao na lasa filohan'ny Repoblika izy tamin'ny taona 1970 nanao mandat anankiroa 1970, 7 dia mandat fahatelo nanomboka tamin'ny 7 ary ny farana tamin'ny 1 zay ny tapany voalohany tamin'ny deuxième république tapany faharoa dia nanomboka tamin'ny 7 ary ny farana tamin'ny 2 ka raha raisina tamin'ny zava-nisy tamin'ny deuxième république nanomboka 7 ka raika kamraika amin'ny 7 hoy aho tamina hoe zava-nisy tamin'izany eran-tany dia ny fampandrosoana miaraka amin'ny daholobe zany hoe ao anatin'ny tombontsoa ny daholobe ny ahazahoany tsirairay tombontsoa zany hoe raha mitantana ianao tsy ny tenanao akory ny eritreretinao fa ataonao zay mba hanana ny daholobe misonitra dia mba tsy mainty misy anjara aminao zany zay ny nahatonga anozy aho taminao teo hoe nandraisana fananam-panjakana nanaovana n'ireny décentralisation effective reny tamin'izany voniboaka tsy njanam-pahefana ary indrindraindrindra fiarahana miasa amin'ny any velany zay nisokatra amin'ny vazatany rehetra fa tsy nijanona amin'izay zavatra nisy tao aloha hoe ny tandrefana ny tatsinanana fa kosa dia nisy any hoe tous azimuts ary nisy mpikambana feno ary mpikambana matotra tao amin'ny non aligné-tsika tamin'izany izay io ny zavatra nisy zay ny contexte international ary izay koa mitakiny zavatra nisy teto amin'ny firenena na amin'ny fiarahamonina zany na amin'ny lafiny ara-toekarena dia inona ny zavatra nitranga tamin'ny 7 raha raisitsika ny zavatra nisy eran-tany dia rodana ny mur de Berlin rava ny Union soviétique dia niova zany ny sehatra niova inona ary ny tokony hitantanana zao amin'izao tontolo zao le nieritreretina tao le socialisme teo efa niova ho libéralisme zay tamin'ny tantara zao tontolo zao tamin'ny taona voalohany taona 7 nisy
na tapa-kevitra ny rehetra ary indrindra nanaiky fa hoe tokony ho libéralisme fanalalahana no atao hitantanana ny tany sy ny firenena dia eo nanomboka nanao ny libéralisation nanomboka nanao ny privatisation tony fitondrana tamin'izany nanomboka tamin'ny taona 7 sy 19 ary hitantsika nanambarana ny lalàna tamin'izany nanao ny zone France nanamboatra ny code des investissements eny na ny loi minière ary dia namboarina tamin'izay loi minière zay nanomboka tamin'ny taona 7 nisy an'izy io fa kosa taty amin'ny taona 7 zay vao nanomboka nanao révision hanaraka zay fivanjavatra eran-tany izay sady eritreretana zay koa no hitantanana ny tany sy ny firenena mahasoan'ny Madagasikara. Farany dia farany tompoka inona no mety hoe politika tsara navelan'izany foloratsiraka izany tokony ho toizandreo mpitondra fanjakana aty aoriana ampandrasona ny Madagasikara. Efa nambarako taminao tao tena ny filoratsiraka dia masona amin'ny tandrazana ary matoizy voafito dia ny malagasy na ny miazy ny fahefana ka vahoaka n'Andriamanjaka dia mitsinjo ireo tombotsondra vahoaka ireo satria ny finoana dia rehefa mahatombontsondra vahoaka dia mamisy ho an'ny mpitantana ihany koa raha izay angamba no hoe mba eritreretintsika dia efa maro ny zavatra misy maro ny zavatra mety voatra zay ny zavatra azoko ambara aminao masina ny tandrazana ary indrindra ny vahoaka malagasy io no tokony ho tsonjovina voalohany indrindra raha voafidy amin'ny suffrage universel ianao. Isaorantsika raha Danielson Vincent mpanolotsiana manokana ny filoha dideratsiraka tamin'izany fotoana izany ary mpiaradia ihany koa tamin'ny antoko Arema mandraka ankehitriny nanaiky no vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Soratoko taka mazatra anaraka dokavatra isika melohany idiratsika ny tapany faharoany vaovao rehefa avy eo ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manankery hatramin'ny 1 mars. Les bouquets Canal Plus. Mandray vahiny faharoa indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity androany ity tsy izany fa général tsara anazy Jean-Emile zay ministra teo aloha tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka tahaka ny teo aloha dia rahalahy ihany zay no mandray ny vahintsika dia mbola miaraka amin'ny Henri Florian tena ko amin'izany ary omeko azy afetrany fitenenana. Vahintsika faharoa amin'ity anio ity anatin'ny fampahalalam-baovao ny généraly tsara anazy Jean-Emile ministra teo aloha izy ministra ny travaux publics ary ministra ny fitaterana ihany koa tamin'ny fotoana ny filoha pirenena teo aloha Didier Ratsiraka moa zany miarabanao tonga soamantsara tao anatin'ny fampahalalam-baovao fantaniko voalohany angambany hoe ahoana zany hoe fiara-miasa tamin'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka zany indrindra fa ianao nitazana zany toerana hoe maha-ministra zany indrindra teo amin'ny lafiny asa. Voalohany aloha afaly miarahaba anareo rehetra manaraka an'ity fandaharana ity vaovao amin'izao fotoana zao faharoa manaraka an'izay raha ny filoha Didier Ratsiraka aloha no resahana dia tsy ho ampy le fotoana hijanonantsika eto fa ezahako ho fitidina voalohany aloha zany mahafinaritra le fiaraha-miasa miaraka taminy za moa raha totaly ny isa nandalovako tao amin'izany gouvernemanta zany nanomboka atao amin'ny transport, ny tourisme, ny ravitaillement, ny travaux publics dia nandritra ny 10 taona. Tao anatin'izay 10 taona zay dia nanjaka tanteraka ny fifampatokisana na ny fifanajana. Ianao na ministra dia
tsapanao mihitsy fa ohatran'ny olona tena mavesa-danja ery no fa fitondrany anao tsy mampaninina azy mihitsy no manatitra anao eny amin'ny varavarana rehefa avy miresaka na manolotra anao sigara tamin'izany fotoana zany le habana lava be reny, manolotra anao zava-pisotro rehefa miresaka aminy na de ministra zao ary anao izy no tale patron nefa dia ajainy ohatran'ny olona manakaja ambony be reny ianao rehefa miresaka aminy. Nanao kosa hoe fandraisana hoe rehefa miasa zany ministra zany a entitra ve ny filodideratsiraka amin'ny fanatanterahana ny asa mpandrosoana ny Madagasikara? Entitra izy a eo amin'ny nina moa zany no tena maentitra azy be de be de eo amin'ny filazana ny tatitra le fanaovana compte rendu zany. compte rendu ary de tena na amin'ny firy amin'ny ray alina amin'ny roa alina mbola azo kotabaisina foana izy ary mbola miantso izy rehefa misy compte rendu zay manitikitika ny sainy ary tokony ho ataony ministra indrindra moa zany hoe andeha anatanteraka asa andraikitra iraka any ivelany tsy mandeha mihitsy ny ministra raha tsy mahazo vatsy avy aminy ary tsy manao tatitra na amin'ny mpanao gazety na amin'ny androm-panjakana hafa tamin'izany moa mbola nisy ny atao hoe CSR dia any aminy foana zany a no manao tatitra voalohany ary io na amin'ny firy amin'ny ray maray na amin'ny roa maray mbola manao tatitra foana ny ministra rehefa miaraka aminy. Ianao anisan'ny ministra avy any amin'ny faritany tao anatin'ny gouvernement tan'izany filoha dideratsiraka zany, nanahoana ny mety fifandraisany voatany nitondrany zany filoratsiraka zany ireo ministra sy ny firenena tamin'izany hoe mifampandanja zany hoe ny ampovoantany sy ny amin'ny sistany. Ya de tena misaotra anao amin'izay fanontaniana zay satria io de tena noajainy taony anak'Andriamaso ny fifandanjany tompona andraikitra avy eto afovoantany sy ny avy any amin'ny faritany. Raha bangona zany amin'ny teny fohy dia ny ezahany farak'izay tratra ny fanatanterahana an'izany atao hoe fanapariam-pahefana na koa hoe décentralisation effective. Tamin'izany no siny le hoe vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary voafidy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana fa tsy mba notendrena. Zay moa mahasamihafa n'le izy amin'izao fotoana zao fa ny azy indray dia tena ny filan-kevitra na ny any amin'ny commune na ny any amin'ny faritany no manapa-kevitra ary nasainy no tanterahany arabaky teny misy zany atao hoe mpanatanteraka zany. Ny président ny faritra moa tamin'izany de Présicomex no anarany, président du comité exécutif, zany hoe mpanatanteraka ny zavatra volavolainy ny filan-kevim-paritany na ny filan-kevitry ny commune. Zay zany ny azy ny fomba fitondrany. Eny moa zany tapitra tao amin'ny teo alohan'ny 91 izay collectivité décentralisée zay fa teo amin'ny fitondrany faharoa kosa satria za mba anisan'ny ministra niaraka tamin'ny talohany 150 ary naveriny teo amin'le toerana taoriny 750 niverenany teo amin'ny fitondrana. Fa ny azy zany dia misy ny filan-kevim-paritany ary ny filan-kevim-paritany no mamolavola ny budget paritany. Manatanteraka zany na ny gouverneur na ny président ny comité exécutif.
Isaorana betsaka ianao Andriamatoa Tsaranazy Jean-Emile izay ministra teo aloha tao anatin'ny gouvernement tamin'ny filoha Didier Ratsiraka nanaiky ny vahiny tao anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Zay mahakasika ny fampitondra fanjakana isan'ny sarotiny amin'ny fiandrianana amin'ny pirenena tsy misorona eo amin'ny fitenenana ary manana toetra maro fakatahaka izay amin'ny ankabeny fa neo-kevitra ireo fianakaviana sy mpiara-miasa tamin'ny amiraly Ratsiraka Didier Faradina. Toy nandrehitra tamin'ity andro an'ity nahare ny fahalasana ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Fijanonany fotampoka no nahazo azy hoy Roland Ratsiraka solitenan'ny fianakaviana. Dia lasa moa izy iny andro maraina tamin'ny enina teo ngambana problème de cœur zany no nahafaty anazy izy zany somary nadiditra kely satria tsy tahitsangana foana efa teny docteur aza mihetsika ianao fa efa izy en forme dia za no resaka taminazy foana isan'andro tena en forme foana izy dia bon izy iny hoe dia lasa izy zany ho an'ny olona izay hamango zany dia misy fandrindrana eto amin'ny hôpitaly eto dia vitaina aty foana zany lefa mangina fa misy fandrindrana zany eo tontolo andro amin'ny alina koa miaraka amin'ny ministère de la défense zany mikarakara ny zavatra rehetra dia tomobile chef d'institution any mety tafiditra aty fa ny tomobile n'olona sasany zany tsy tafiditra aty. Tia fahalalana ny amiraly Didier Ratsiraka raha nambaran'ireo mpiara-miasa taminy. Fa ny zavatra nafinaritra ny rahana tamin'ny président Didier Ratsiraka dia voalohany aloha izy olona mora tolona be raha vao misy fahorian'olona izay dia zavatra tsy ianiko manokana satria ny olona rehefa mahita hoe tsy miteny masika ny avinavina dia fa raha mora tolona be ary mora hitarainana be mihitsy izy izay aloha ny voalohany. Faharoa izy koa dia mihain'olona miresaka aminy ianao dia tena hain'olona aveo izy vao mametraka n'izay zavatra tianao anontaniana mombanao. Olona tay halala zavatra foana izy tay fanta-javatra. Tia fahalalana tay anitatra ny sainy foana sy ny fahalalana manana. Omena ny aja mamboninahitra saza ho azy ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena izay nisolitena ny fitondram-panjakana tamin'ny fandaminana teny amin'ny hôpitaly Soavinandriana ny atoandro teo. Vaovao ratsy ho an'ny firenena malagasy ary amin'ny vahoaka malagasy manontolo ny vaovao androany satria odimandry ny amiraly Didier Ratsiraka izay filoham-pirenena taloha ary mazava ho azy fa efa filoha faratapy ny filohan-day ihany koa ary izany dia mametraka banga lehibe eto amin'ny firenena, mametraka banga goavana be eto amin'ny vahoaka malagasy ary banga ihany koa manabanga ihany koa ny tantaram-pirenentsika ary miondrika mpanajana amin'izany fahalasana zany isika rehetrarehetra. Ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina sady filoha faratapon'ny foloalinda dia efa nanome ny toromarika rehetra eo amin'ny karakarana ny razana sy ny ametrahana ny ratokla amin'ny toerana sahaza azy. Saika tonga teny amin'ny hôpitaly Soavinandriana avokoa ireo fianakaviana sy mpiara-miasa tamin'ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka androany. Ny tantaram-piainan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka sy ireo dingana lalovan'ny fony fahavelony no izahana ho fitinina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity hiaroary. Didier Ratsiraka Inias dia teraka ny faefatra ny volana novambra taona 1970 tao Vatomandry any amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ao amin'ny faritany Tomasina izay faritra ny avindro ray aman-dreniny ao amin'ny foko Betsimisaraka. Ny rainy sy ny reniny dia samy zanaky manoro avokoa. Zanaky Albert Ratsiraka avy amin'ny faritra Betsizaraina sy Marceline Vanina avy ao amin'ny vohitra Tsangambato ny filoha Didier Ratsiraka. Miaramila ny filoha Didier Ratsiraka ary efa indroa miantaona no nitantana ny Madagasikara. Filoham-pirenena malagasy ny taona 570 hatramin'ny taona 370 ary nanangana ny Repoblika faharoa. Mbola lany filoham-pirenena ihany koa izy taorian'ny fifidianana ka nitondra ny Madagasikara ny 770 ka hatramin'ny taona 2020. Officier de marine de carrière ny filoha Ratsiraka ary filoha-mpanorona ny Antoko Arema ary nametrahany vahoaka ny anaram-bositra hoe Amiral Rouge tamin'ny fahavelony.
nanambady any Seline Velonjara ny volana Desambra taona 3 ary notanterahana tao amin'ny fiangonana katolika Ambatony Lita teto Antananarivo ny lanonana ara-pivavahana. 4 mianadahy zanany, 3 vavy izay ahitana ny Olga, Sophie ary Annick ary iray lahy izay antsoina hoe Xavier. Isan'ny mpianatra nahay Didier Ratsiraka raha tany ampianarana. Tao amin'ny EPP Moramanga izy no nandrato fianarana ary nanohy izany tao amin'ny sekolony Masera tao Ambatondrazaka. Taty aoriana dia niditra tamin'ny sekoly Frères des Écoles Chrétiennes tao Tomasina. Nifindra teto Antananarivo izy ary nianatra tao amin'ny Collège Saint-Michel Amparibe hatramin'ny classe de première. Ny volana febroary 1970 dia nandao an'i Madagasikara ho an'i Lafrantsa tamin'ny sambo Pierre Loti i Didier Ratsiraka ary tonga tao Marseille. Nindram-bola moa ny ray aman-dreny ahafahana manohy ny fianarany tany Ampita. Volana vitsy tao aorian'ny nahatongavany tany Lafrantsa dia nahazo ny baccalauréat première partie izy tao amin'ny lycée de Montgeron. Tafita somatsara ho any amin'ny kilasy famaranana izy ary nanohy ny fianarana tamin'ny classe préparatoire scientifique série mathématique élémentaire moderne tao amin'ny lycée ihany ny tenany. Teny amin'ny université dia nisafidy ny sampam-pianarana mathématique supérieure et mathématique spéciale ny Filoha Ratsiraka. Tany nefa no nahafantarany misimisy kokoa ny militaire sy ny tontolony ka nahatonga azy nisafidy izany lalana izany. Niditra tao amin'ny école navale de l'Anvehoc Polmique de Brest Finistère ary nahazo ny diplôme d'ingénieur ny taona 1970. Tsy nijanona teo anefa izy fa niditra indray tao amin'ny école des officiers de transmission électronique tao Toulon ny taona 1970 ary nahazo ny diplôme ingénieur breveté des transmissions. 10 taona taty aoriana dia nanohy ny fianarana tao amin'ny école supérieure de guerre navale tao Paris ary nahazo ny diplômany. Teo andanin'izany anefa dia nianatra droit, économie, politique et institution financière internationale tao Sorbonne ihany koa ny tenany. Raha namiratra teo amin'ny sehatry ny mathématique dia namiratra ihany koa teo amin'ny sehatry ny baolina kitra. Tao amin'ny club de football le Forceur Club de la Côte Est moa izy ary nafaty baolina maro. Ankoatra ny kitra dia nanao jogging, jiu-jitsu, tennis de table sy lomano ihany koa izy. Nahay dôme, pelote sy jeu d'échec ihany koa. Rehefa voaray tao amin'ny école navale Didier Ratsiraka dia nanaraka ny navire école la Jeanne d'Arc. Io fianarana ny sambo io dia nahitany seranatsambo sy firenena maro toa ny Panama, Hong Kong, Pirarbour. Niverina teto Madagasikara izy ny volana Jolay taona 1970 ary nandray ny asa tao Antsiranana tamin'ny grade d'enseigne de vaisseau, 2e classe, sous-lieutenant. Izy moa no officier de marine voalohany tao amin'ny armée navale malagasy. Ny taona 1970 dia namita iraka tany Mahajanga nandritra ny 9 volana i Didier Ratsiraka. Niverina tany Lafrantsa tany Toulon izy tao aorian'izay ary nanaraka fiofanana nandritra ny iray taona sy tapany. Niverina tao Antsiranana izy ary voatendro officier en second tao amin'ny commandement tany Masoandro izay sambo frantsay malagasy. Avy eo dia nandray ny commandement ny navire de guerre mailaka voalohany sy mailaka faharoa. Tamin'ny sarinady an-dranomasina ny fandonan'ny mailaka faharoa izay notarihiny sy ny Jeanne d'Arc sy ny Victor Schulcher izay samby frantsay nandalo tao Antsiranana dia nandresy ny mailaka faharoa. Voatendro attaché militaire tao amin'ny ambassade malagasy tao Paris Didier Ratsiraka ny taona 770. Nandritra izany fotoana izany ihany koa no nianarany tao amin'ny école supérieure de guerre navale. Io fianarana io moa dia farita no privilège nahafahana nahafantatra sy niaina tamin'ny fotoana izay lazaina fa tena nahaliana teto amin'ny kontinanta sy tao amin'ny firenena madinika. Voantso no teto an-tanindrazana izy ny volana Mai taona 2070 ary voatendro ministry ny raharaham-bahiny tamin'ny gouvernemanta ny Ramanantsoa. Miaramila no nidirany Didier Ratsiraka teo amin'ny sehatry ny politika. Taorian'ny fietsiketsehan'ny mpianatra ny volana Mai 2070 dia voatendro ministry ny raharaham-bahiny ny capitaine de corvette Didier Ratsiraka izay vao 40 taona monja tamin'izany fotoana izany. Fony izy ministra dia nametraka ny politika ny fisokafana tamin'ny vazatany efatra na ny ouverture tout azimut. Nahita pahombiazana izany fomba fiasany izany satria ny 4 Jona taona 1770 nandritra ny famerenana ny fandiniana ny fifanaraha-mpiara-miasa na accord de coopération niaraka tamin'ny Lafrantsa dia nahazo ny fiandrianam-pirenena manontolo teo amin'ny sehatra rehetra i Madagasikara. Teo ihany koa no nisokafan'ny banky foibeny Madagasikara ny 12 Jona 1770. I Didier Ratsiraka ihany koa no filoha malagasy voalohany ny solontenan'i Madagasikara nandritra ny fivorian'ny firenena tsy miandany amin'ny Atsinany roa sommet des pays non alignés tany Alger ny taona 1770.
Nandritra ny fandraisana fitenenana tao amin'ny firenena mikambana ny 5 oktobra taona 2017 dia nanolotra ny politika ny Madagasikara tsy miankin-doha mangetaheta fahalalana sy fahamarinana izy. Niary fatratra ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantena i Didier Ratsiraka. Nanao ny antsy ho zavatra izy mba tsy anakanana izany. Teo anelanelan'ny taona 2017 sy ny taona 2017 dia nivezivezy tany ampitan-dranomasina mba ahafahany Madagasikara miditra amin'ny fianakaviam-be ny firenena Afrikana na ny OUA sy teo anivo ny fikambanana iraisan'ny firenena na ny Concert des Nations. Isaky ny fandraisam-pitenenana dia voamarika ny fivoizan'ny politika ampifandraisana tout azimut ary izany no nahazahoan'ny diplomasia malagasy fifanarahana maro tamin'ireo firenena avy any Europe, Afrika ary i Azia. Nanapaka ny fifandraisana tamin'ny Afrika Atsimo i Madagasikara tamin'izany satria nisy ny apartheid atao amin'io firenena io. Niaran'izay fanapahana fiara-miasa izay ihany koa Israel noho ny tsy fanajana ny fanapa-kevitra 242 ny Conseil de sécurité tamin'ny taona 1770 sy ny fibodonany tanin'ny Palestina ny Formose tany Taïwan. Nampiayahany Jacques Foccart izay sekretera jeneraly misahana ny raharaha afrikana ny Malagasy tao amin'ny Élysée moa no fahavononana sy ny finiavany Didier Ratsiraka ka izany no nahazahoana ny solonarina hoe La Rusée na ihany koa hoe Le Caméléon. Ny kolonely Richard Ratsimandrava moa dia nihevitra azy ho toy ny ministra tanora manana ny maizy azy ary nivohy ny tolona politika sy sosialy anafainganana ny fandrosoany Madagasikara. Ny 12 febroary taona 1770 taorian'ny fahafatesana tampoky ny kolonely Ratsimandrava, filoham-pirenena no sady lehibe ny gouvernement, dia napetraka ny directoire militaire ary voatendry tao anatin'ny mpikambana ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka. Ny 12 Jona 1770 dia lany président du Haut Conseil de la Révolution sy filoham-pirenena i Didier Ratsiraka. Raha ny tokony ho izy dia tokony nitantana ny firenena nandritra ny 5 taona izy fa tsy tanteraka izany satria nanolotra ny projet de constitution sy ny programa tamin'ny référendum ny tenany. Ny 14 aogostra 1770 dia nametraka ny fototry ny mouvement révolutionnaire et socialiste malagasy izy ary ny 12 desambra 1770 dia lany tamin'ny référendum. Ny lalampandro ny République faharoa, ny boky mena ho projet de société, ny filoham-pirenena voalohany tamin'ny République démocratique malagasy. Ny 30 desambra 1770 dia nanao fianianana amin'ny mahafiloham-pirenena voalohany tamin'ny République démocratique malagasy ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka. Ny 4 janoary 1770 dia notendrena ho prime ministre sy lehibe ny gouvernement ny colonel Joël Rakotomalala. Nanorona ny parti avant-garde pour la révolution malgache na ny AREMA izy ny 17 mars 1770 ary nametraka ny tena no sekretera jeneraly. Ny 17 desambra 1770 nitsangana ny Conseil suprême de la révolution na ny filan-kevitra ambony momba ny tolom-piavotana izay notariny. Ho azy, ny firaisan-kina-pirenena ny fototry ny fampandrosoana. Ho an'ny Didier Ratsiraka dia ireto ny fitsipika fototra mifanaraka amin'ny révolution. Ny fitsinjarana mitovy ny fananana, ny fitsinjarana marina ny kolotsaina sy ny fampianarana ary ny fahefana ho an'ny mpamokatra. Ny fifindrana tao amin'ny République faharoa izay République démocratique dia nanokatra lalana ho an'ny tena sosialisme. Napetraka avokoa ireo rafitra mba ahafahan'ny fitondrana mandray an-tanana ny ekonomia. Ny fantoka kokoa tamin'ny fambolena izay ho an'ny filoha Didier Ratsiraka dia motera ny indostria. Notombanany tamin'izany fotoana izany moa ny hoe firenena izay afaka manome sakafo ampy sy sahaza ho an'ny mponina ho aminy sy afaka manondrana ny ambombava dia ho firenena matanjaka ny taona 2000. Tamin'izany fotoana izany dia nametraka ny système de parti unique ny teto Madagasikara fa tsy nanaraka ny système an'ireo firenena afrikana hafa. Navondro ny Didier Ratsiraka tao amin'ny Front National de Défense de la Révolution FNDR ny ankamaroany ny vondrona politika. Ny taona 1770 dia niditra tao amin'ny dingana faharoa tao amin'ny lalana makany amin'ny sosialisme mba ahafahana mizotra makany amin'ny sehatra sosialy sy ara-panabeazana. Na dia teo aza izany fifehezana izany dia tsy maintsy niatrika ny tantaran'izao tontolo izao i Madagasikara. Tetsakilany dia nandeha ny fandrosoana makany amin'ny révolution malagasy sy ny fanatanterahana ny fampanantenana tao amin'ny boky mena ary tetsankilany dia nisy ny crise économique natrihan'izao tontolo izao noho ny choc pétrolier ny 1770 sy ny 1770. Izany moa dia nisy fiantraikany tamin'ny ekonomia teto antoerana sy ny ekonomia ny firenena mahantra. Nampatsahivy ny Didier Ratsiraka tamin'ny fikonan-doha iraisam-pirenena fa tsy misy na inona afaka atao aty atsimo aty amin'ny firenena madinika raha tsy misy ny fifampiresahana sy ny firaisana. Napetrany mihitsy ary moa fa ireo firenena ireo dia tokony ho tonga saina ary vondrona hanorona ny 3e puissance mondiale.
nangataka ny anorenana ny 3 francs izay vola fanampiana sy fanohanana vola entina anatanterahana fampandrosoana. Nanamarika ny maro moa Dideratsiraka tamin'izay fehi-kevitra nentiny teo amin'ny tantarany non aligné izay ary nanaiky izany hatramin'ny Fidel Castro, Indira Gandhi, Jules Nyerere, filoha teo alohan'ny Algérie Boumedienne, Muammar Kadhafi sy Samora Machel. Voafidy ho filoham-pirenena i Dideratsiraka ny taona 2007 tamin'ny Salanisa 20,490 nanolona ny Monjajona sy ny Monima. Io fandraisan'ny fitondrany moa dia voamarika tamin'ny fananganana sekoly ambaratonga fototra teny amin'ny fokontany sy fananganana université isaky ny faritany. Raha ny teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia maro ny centre de soins de santé primaire nitsangana eraky ny nosy. Ho an'io Repoblika faharoa io moa dia isan'ny tanjona lehibe ny fahaleovan-tena ara-enerjika ka izany indrindra no nananganana ny tohadrano tao namorona sy andekaleka. Tao anatin'ny vinany Dideratsiraka ihany koa moa ny fametrahana ny loharanon'angovo hafa ary ny fantoka ihany koa izy tamin'ny resaka nokleary. Maro ireo fanantenana tamin'ny vokatry ny fikarohana maromaro natao izay nahitana ny gisement minier sy pétrolier, Bemlanga, Tsimiroro, Namorona, l'île de Tromelin et les îles Éparses. Ireto farany moa dia nantefan'ny fitsiriana ara-géopolitika maromaro. Ho an'ireo mpiara-dalana aminy moa dia fin stratège sy visionnaire tsy manampaharoa i Dideratsiraka satria toy ny manome rariny azy foana ny tantara. Tamin'ny fisasahany taona 20 dia tsy maintsy niditra ny système monétaire international i Dideratsiraka ary ny fidirany tamin'izany dia narahana ajustement structurel izay nisy fiantraikany tamin'ny toy ny tantara. Voakasika tamin'izany ny sehatry ny fampianarana, ny fahasalamana sy ny fiainan'ny malagasy. Mbola nandresy tamin'ny fifidianana i Dideratsiraka ny taona 720 sy 700 nahazo ny isam-bato 2,770 izy, raha 7,730 ny any Manandafy Rakotondrina, 4,730 ny any Jérôme Morajana Razanabahiny ary 3,830 ny any Monjajona. Na dia izany ary dia azo lazaina nentin'ny fitantanan'ny Dideratsiraka fa ny fiovana kely teo amin'ny teknisianina dia nentin'ny mpanohitra nangataka ny conférence nationale. Navita nampidana ny vahoaka tany an-dalambe ihany koa ireto farany ho fangatana ny fitondrana. Ny 19 Jolay dia nanorina ny gouvernement tateteza mita ny fivondronan'ny mpanohitra atao hoe hery-velona izay nivondrona ny mpanohitra rehetra. Voatendry filoha i général Jean Rakoto Arsan ary ho prime ministre i professeur Xavier Albert. Tao aorian'ny fifanakalozana dia Guy Razanamaso no prime ministre satria tsy nitanila izy. Tsy neken'ny force vive nefa izany ary dia nanentana ny vahoaka iverina an-dalambe izy ireo. Nanao rodibe nakeny amin'ny lapany avoloa ny 10 Aogositra 1770. Naharitra amam-bolana maro ny fitakiana. Ny taona 1770 tsy maintsy nanaiky ny fametrahana ny teteza mita ny filoha teo aloha Dideratsiraka araka ny fitakiana nataon'ireo mpanohitra niaraka tamin'ny professeur Xavier Albert izay nitondra ny firenena nandimby Andratsiraka. Niverina teo amin'ny fitondrana indray anefa ny filoha Dideratsiraka ny taona 1770. Taorian'ny krizy ny taona 2000 no nanala azy tanteraka teo amin'ny fitondrana. Ny volana Desambra taona 2002 hatramin'ny taona 2002 tsy nanaiky ihany koa i Marc Ravalomanana ben'ny tanàna Antananarivo tamin'izany fotoana izany. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa nandresy ny filoha Ravalomanana ka nahatonga ny Dideratsiraka nanao sesitany tenany tsy fidiny tany La Frantsa nandritra ny 7 taona. Nilatsaka ho fidiana indray izy ny taona 2020. Raha fitinina, indroa i Dideratsiraka no nitondra ny firenena. Ny taona 570 hatramin'ny taona 170 ary ny taona 770 hatramin'ny taona 2020. Dideratsiraka dia olona mendrim-pitokisana sy natahotra an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Tamin'ireo kabary ampahabe-maso nataony dia tsy mba diso nankalaza ny mpamorona dia ilay Zanahary izy. Ho azy dia iray ihany Andriamanitra. Na iodika avy ianao na iodika havanana, Andriamanitra iray ihany. Nasaina ho an'ny Vatican i Dideratsiraka niaona tamin'ny Papa Jean Paul II izay nasainy tamin'ny fitsidiana manatantara teto Madagasikara ny taona 720 fa teo amin'ny maro-boninahitra indray kosa efa nahazo ny ordre de mérite français noho izy nahavonjy ain'olona raha kaomandin'ny mailaka voalohany. Nahazo ihany koa ny citoyen d'honneur de la Nouvelle-Orléans tany USA. Nisalotra ny médaille d'honneur Jules Curie ny taona 1970 izay maro-boninahitra farany ambony amin'ny Conseil mondial de la paix Dideratsiraka ny 19 Jona 1970 no ireo hetsika nentiny amin'ny fanafana ny vahoaka voageja sy amin'ny fametrahana ny filaminana maharitra iraisam-pirenena. Grand Prix européen de la culture ou prix Umberto Blanca Mano ny 10 Martsa 1770.
No ninana tontosana ny agrégation de médecine teto Madagasikara dia nanome ny mari-boninahitra docteur honoris causa. Efa nazo ny grand commandeur de l'ordre national de Madagascar sy ny grand croix de la région d'honneur française. Sokajiny maro na teto an-toerana na tany ivelany ho anisan'ny mpitondra afrikanina mahiran-tsaina indrindra idederatsiraka ary tena nahay politika. Manoloana ny falasan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka very andrarezina very olomanga ny firenena ary kambotiny Arema. Ho ny mpiara-miasa tamin'ny teo aloha ao Tomasina Arao Avedrana ary makasika izay. Manoloana izao falasanan'ny filoha anjaina amiral Didier Ratsiraka zao dia very olomanga ny firenena. Very andrarezina ny firenena. Fola kanto miankina ny firenena. Ary kambotiny Arema. Manoloana zay zava-bitana hatramin'izay tamin'ny fotoana fitondrana teo aloha betsaka. Raha ohatra ka ho tany saina angamba tsy voatanisa fa anisany navita zavatra betsaka teto amin'ny firenena izy na singaniny manokana tamin'izany na ny école na ny betsaka ny fotodrafitlasa vita lay. Ary angamba fantatsika ny amiral Ratsiraka tsisy olo tsy mahafantatra anazy ngaberan'izao tontolo zao angamba. Kamboty araka nambarana rehetra ny Arema ina mety ho fiantraikan'izay ka ny fiantraikan'izay moa zany izy makamboty zany ka very maventy zany very maventy na Arema malahelo moa zany ka akory atao fa zay ny lahatra midika ve zany fa faty koa ny Arema sa manao any fitanareo anazy tsy midika ho faty ny Arema fa ny politika zay nataony tsy maintsy hitohizanay hatramin'ny farany. Zay ny matematisany andrema de filohanjaina amiral Didier Ratsiraka tamin'ny fahavelona. Tsy maintsy hitohizanay hatramin'ny farany matematisany. Isan'ny mpanolotsaina enjana izy eto amin'ny firenena manolotsaina zay atoko ohatra ny fomba republika amin'izao. Ina mety fiantraikan'izay raha amin'ny fiainam-pirenena manokana? Izy moa amin'ny maharimandreny azy tsy vitany hoe maharimandreny azy na amin'ny fotoanan'izy taloha izy mbola nitondra moa zany betsaka olo mila azy ary izy maharimandreny azy manolo hevitra izy tia ny lalana tokony atao tia ny lalana atao satria zay président kely hoe mety daholo satria izy tsy nikalavakavaka zany le tia ny izao so manolo hevitra amin'ilay olona mpitondra akeo. Zay ny fahitako ny amiral. Mety ho fiantraikan'izay ny fiainam-pirenena satria fa tsy eo intsony izy. Ka io moa ny firenena tsy mandeha ihany tsy misy foana ny solo azy na na mahasolo azy na tsy mahasolo zay ndray zavatra hafa zay fa izy aloha anisany manao hevitra lalana aty ny tokony mbana aty tokony atao. Ary hitanao ny amiral tamin'ny fotoanany fitondrany tsy hitanao anisan'ny olona mpanonga am-panjakana zany izy tsy hitanao fa amiral zany izy. Mahatsiaro tena hoe banga ve zany tsika eto Tomasina ny asana andriamandreny? Tegna mahatsiaro banga tanteraka mihitsy ny firenena fa indrindra koa eto Tomasina ary zay ato anatin'ny antoko malomalo zany tegna kamboty. Tsika malala moa amiral Didier Ratsiraka dia tena te famadrosoana ty firenena ty. Ka noho izany na tsy teo amin'ny tsy nitondra tsony izy talohan'izao fahafatesana zao dia tsy nitsahatra izy manolo-tsaina ry mpitondra ary ny tolo-tsaina ho atorony dia tolo-tsaina mitondra ampakarina anaremina ty nosy ty. Ka noho izany tokony noho ny ry mpitondra reo le tolo-tsaina nomeny amiral Didier Ratsiraka. Tamin'izao falasan'ny ray aman-drenintsika zao satria rahantsika malala moa raha nitantaran'izany Didier Ratsiraka zany nanomboka tamin'ny izy ministre ny raharaham-bahiny jusk'izy miteny tamin'ny radio tamin'ny hôtel Soel akory zay ary tsy nisy nieritreritry hoe ho faty atoato izy kanefa moa zany tantely amam-baona moa ny fiainana ary fandalovana eto an-tany dia na tsy maintsy mandeha iaina aloha ny amin'ny
izay fandamina napetraka n'Andriamanitra ka dia zay moa ny fandalovana tantany dia tsy mitsy mionona atsika jiaby reto samby mandigna anjara karaha jiaby ny fiaraha-miasa niaraka hatraminy moa dia teo amina resaka maha-politika ilay ohatra ary natompona andraikitra takoa moa tamin'ny orinasana Procopsa koa dia somary masesiaka zay ihany le izy aloha fa efa zatra rehefa manao zavatra tsara anao dia tiany foana zany izy zany zavatra tia zavatra mahitsy zay zany laha tanatin'ny Arema moa zany dia zay kala ny tenako manokana aloha dia za moa olo tia zavatra mahitsy koa ny tegnako zany dia tsy dia manahirana anahy niara-niasa taminanjy dia eo azy le somary enjenkenjana ihany izy rehefa misy zavatra tsy hainy fa ny tegnako manokana aloha dia nilamina fiarahana taminanjy ary tsy vitany hoe niara-niasa taminy fotsiny fa izy mihitsy moa zany no niteza anahy tamin'ny fotoanandro satria teo amina telo taona teo zany angamba nitezany tao Ambotsolotra dia tany Avoloa ka dia karaha zao zanaky Sary aman-dreny zay raha ny fahafantarany azy dia namela zavatra ho an'ny malagasy izy ohatra fotsiny hoe ireny fagnaparitahana ekôly isaka fokotany regny izy nge tombo-kevitra amiregny fa leva taty fara magnatsara arakaraky ny zava-misy hatsaraina araky zava-misy fa regny zavatra regny fa solitra hafa ary tsisy izy moa raha ohatra ka tanteraka regny tagnaty boky mena regny zavatra regny nge tsisy zavatra maratsy regny zavatra agnaty boky mena fa nitanterahana azy fotsiny ngamba nisindro tsy tonga am'ilay nieritreretiny dia zay ngamba izy olona entitra teo amin'ny fitantanana ny raharahan'ny firenena ary sarotany filoha telo Didier Ratsiraka raha nambarany Hervelona Ramanatsoa izay mpiara-miasa akaiky tamin'ny fanampinazavana. Fomba niarahanako tamin'ny président Didier Ratsiraka aloha ny fianara voalohany mbola mpianatra ny tena tamin'izany izy mistandara mbahiny dia zay anisan'ireo le tanora maromaro amin'ny lycée amin'ny université zay efa nanomboka ny vorivory ary mifanetana amin'le tsanakevitra ny taonany tamin'izy mbola misandara mbahiny hoe tokony hojerevana le fahaleovantena pirenena fahaleovantena Madagasikara mba ho amafisina ary koa mba ho tena fahaleovantena tena izy dia anisan'ireo namorona le groupe zany isaka ny quartier tamin'ny fitsenana ny président ministre Didier Ratsiraka izy tamin'izay avy any France dia izany avy any amin'ny quartier tena Kasomanga sy ny Atamela Tsarana sy zay karakaraiko tamin'izay dia olona fotsiny zay zany isan'ny karakara keo zany no misy ohatrany anekdoty kely fa rehefa le mandalo isaka ny quartier reny izy amin'le olona fotsiny dia ilailay ampidinina fitaraky le tomobile voaka le parany fa le tomobile tsy mijanona fa tonga teo amin'ny nivana tamin'ny Tsarana sy ny station d'essence le tamin'ny io dia loatra le olona teo voatery-davajanona dia voaray ny tanako fampanana akeo dia ino zany raha laviran'ny quartier tamin'izany fotoana izany hoe tamin'ny 3:70 ny randahy mipetraka ny ankizy mipetraka ny tanora mipetraka tia avaratra tia tena niraisan'le ministre Ratsiraka mihitsy ny tana fa resaka coïncidence fa anekdoty fa taty aoriana amin'izay izany niatra taty ivelany foana avy eo no miverina niasa dia nitoka reny raha tamin'ny 1:30 reny dia misy fanovana teo anivon'ny Arema dia voafidy porte-parole-ny Arema tamin'izay fotoana izay nitapana ny Arema tandritra ny président Ratsiraka zany no ohatrany hoe nipetraka taty an-dafy tamin'ny 94 hatramin'ny 95 hatramin'ny 97 dia
noho ny aveo moa zany mitapana ny atoko dia teo ano fa miara-miasa kaiky dia kaiky mihitsy tamin'ny président libérature na dia mbola tsy teo amin'ny pouvoir ary izy tamin'ny velany zany no miandraikitra zany ny fikarakarana sy l'organisation ny atoko teto Madagasikara no nitafavelona teto izy dia tiako amarihana kely fotsiny ngava tamin'ireny vanim-potoana reny tamin'ny aloha 1996 reny dia misy le izy miteny amin'ny vatana le any Paris zany mikarakara an'izay miaraka tamin'ireo namana mpanao gazety teo amin'ny radio Madagasikara dia rehefa tafavelona moa dia misy fifidianana za teo anatin'ny direction de campagne ny président libérature dia lany izy tamin'ny 1996-17 iny moa dia nanembry ao ministre ny aménagement de territoire et de la ville dia fifandraisanay tamin'izany dia misy toromarika nomeny dia anjarako ny manataperaka le toromarika le tanjona mifaritana izay no manamarika lehibe voalohany dia misy entitra ary tsy mataky manao asa tandrevaka zay dia tsy keny président ratiraka mihitsy zay fa rehefa manao zavatra araka le fiteniny dia tsy maintsy zavatra tonga lafatra zay ohatra anao ka hoe tonga dossier makany amin'izany ka tsy hainao tsara ny dossier tena milaza aminao fa sarotrarotra any ianao mifoka ao amin'ny bureau fa rehefa miresaka aminy na mitondra dossier any aminy dia tsy maintsy hainao amina tsipriadolatra amin'ny détail farany heverina hoe détail fa tena zava-dehibe aminy mety ohatra fotsiny zao rehefa miteny izy hoe andara politika tsy atohan'ny tapika ianao amin'ny fanontaniana ohatrinao moa ny kilao amin'ny vary zao karaha iny ianao nefa misy efa mahalala n'le vidy mary eny an-tsena amin'izay source renseignement azo ka raha ohatra anao miteniteny foana eo dia mamay ianao zay izy ny fitenenana izay zany no zavatra tiako tenena hoe entitra izy mila zavatra ara-dalàna ohatra ka mindra-pirenena lafa mavao hafa kosa indray dia tsy latsaky ny zato isan'andro ireo olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus teto Madagasikara tato anatin'ny andro maromaro izay araka ny tatitra izay nivoaka tamin'ity androany ity miampy enina indray ny olona matin'ny covid-19 raika amby epolo amin'ny zato nitranga vaovao ny alarana efizao araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany olona enina no lavo ny valanaretina covid-19 raika amin'ny telopolo faingo enina amby dimapolo ny tahapahavoazan'ny olona ny valanaretina tamin'ny fitiliana miisa 10 amby dimanjato raika amby epolo amby zato ireo tranga vaovao voatily ny fahafito amby roapolo martsa raika amby roapolo sy roa arivo faritra 12 no nahitana ireo tranga vaovao ireo izay mitsinjara toy izao raika amby fitopolo teto amin'ny faritra Analamanga 7 tao Diana 8 tao Analanjirofo 4 tao Sofia 13 tao Diana 12 tao Antsinanana sy Sava 8 tao Antsimo Andrefana 3 tao Matsiatra Ambony 2 tao Menabe ary iray avy tao Itasy sy Vatovavy Fitovinany raha ny tatitra hatrany miisa 17 ireo sitrana Somatsara notanterahana tamin'ity androany ity ny fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana ireo mahery fon'ny firenena ny taona 1797 izay nitanterahany FFKM na Tsiprizera. Ao anatin'ny fahatsiarovana ireo mahery fon'ny firenena sy ny tolom-panafana ny taona 1797 nisy ny fotoam-bavaka izay nitariny FFKM natriny ireo tompon'andraiki-panjakana sy lehibena androm-panjakana eto amin'ny firenena. Nisy araka izany ny fotoam-pivavahana no tanterahana atao amin'ny EEM Trinité Masina Avaratranjoma ny ariva teo. Fotoana izay nanaira ny mpitondra fivavahana indray ny afo ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny tsirairay. Andreu na Afrique reagoanana ao anatin'ny andro sarotra isika zao ao anatin'ny amera ara-pahasalamana ao anatin'ny andro sarotra izao tontolo izao ka tsy sikareny ary
ndraindray no leetyolona hoe epiany dia mifanometsiny ary ndraindray aza misy lasa lavitra loatra ny fanomezantsiny. misaona ihany koa ny tontolon'ny fikarohana ara-tsiansa nodimandry omaly asabotsy ny professeur Randrian Antso Jean Adolphe tale generaly Emra androany alahady ny fandevenana azy raha ny angom-baovao azo ny maraina teo kosa dia nodimandry ny mpanakanto Rajaonarivony Hortense fantatra maro amin'ny anarana hoe Tantanse ny ekipan'ny Kolo TV FM dia mirary fihinonana feno amin'ny fianakavian'izy ireo. Izay vaovao mampalahelo izay ny mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahany no nanaraka izany soafatsara tortoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.